Lafim-baovao afa-tanteraka kosa indray nampahafantarana omaly ny fisian'ny fiara-miasa eo amin'ny orinasa misahana ny tontolon'ny varotra na ihany koa ny bourse mercantile exchange of Madagascar mazava ho azy fa ny sehatra arabarotra no ifantohan'izay fiara-miasa ny rotonta izay. No tanterahana omaly tetsy amin'ny antenemeran'ny varotra ny fiara-miasa eo amin'ny mercantile exchange of Madagascar sy ny antenemeran'ny varotra. Nanasana ireo mpandraraha momba ny varotra araka izany ny fotoana izay nisiny ny avelavela-kevitra momba ny tolotra izay omeny ny Mexmada. Nosafidiana manokana moa ny antenemeran'ny varotra satria io no sehatra iray mampivondrona betsaka indrindra ireo mpandraraha amin'ny tontolon'ny varotra. Dia fiara-miasa miaraka amin'ny chambre de commerce et d'industrie et alternative. Fiara-miasa zany eo anatin'ny organisation ana concept zany izay mialatsiny amin'ny teny français fa fanaparitahana ny kolotsaina na marché boursier izay zany tena tanjona fampahafantarana misimisy an'le tolotra izay omeny Mex Madagascar zany izy io afahan'ny olona miinvestira moa zany amina zavatra vaovao eto Madagasikara. Tao anatin'ny fiandohan'ny krizy teto an-toerana no nanomboka niditra tsehatra ny Mexmada. Ny antony dia manan-karena raha eo amin'ny resaka vokatra Madagasikara ka noho izany dia betsaka kokoa ny tombony mety ho azon'ireo mpandraraha sy mpamboly eto an-toerana raha mahay mifehy ny vokatra sy ny vidiny izy ireo. Ny Mex moa dia isan'ny orinasa iray manana tolotra sy afaka manampy ireo mpandraraha ahay aka izay tombontsoa amin'ny resaka vokatra izay.